Faly miarabantsika rehetra natratra izao taona vaovao izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary fifaliana ho an'ny filobe Mmpiara maky ny Baiboly no mirary soa antsika rehetra ary indraminay ny tenin'ny apôstôly Jaona manao hoe ry malala mangataka ao mba ho ambinina soa salama amin'ny zavatra rehetra ny hainao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Ho toavin'ny Tompo aminao ne zany fanambinana, ho toavin'ny Tompo aminao ne zany hoe fiarovana ianao mba hanana fahasalamana amin'ny zavatra rehetra izany. Dia ho tahin'ny Tompo ny fiainanao manokana raha mbola afaka mandiza ho taona vaovao izao indray. Fiadanan'ny Tompo ny fiarovana, ny fitahiny ary ny fifaliana ene anaraka atsika amin'izay tompon'andro rehetra mbola omen'ny Tompo atsika tsiraray avy. Fiadanane ho amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana ry havana. Manohy ny fandiniana ny Lioka toko 4 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:10. Zay no anjara manantsika androany. Mialohany Mamaky sy hanazavana ny tenin'ny soratra masina dia hivavaka tsika hankataka ny fanahy masina. Misaotra anao hatrany izay Andriamanitra sady mankalaza mideranao noho ny fitiavanao anay hiteny aminay amin'ny alalan'ny mana isan'andro indray androany. Mankasitraka izay satria fantatray fa manana hafatra ianao, hafatra manokana ho an'ny isam-batan'olona dia ilay mana sahaza ny tsirairay avy hivelomanay ary hivelomanay mandrakizay satria ny teninao dia fiainana mandrakizay hozy ianao ka dia aoka ianao no hirotsaka amin'ny tsirairay avy hanazava sy hanomana ny fonay handray izany teninao izany dia hankalazanao tokoa izay hanome voninahitra anao noho ny fitiavanao anay dia misaotra izay mankasitraka Andriamanitra rainay. Ny anaran'i Jesosy ny isaoranay ianao sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Lioka toko 4 andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:10 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny tenin'ny fahasoavana anaoko ny vavany ka hoy izy: tsy zanak'i Josefa va ity? Ary kosa Jesosy taminy: hataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Izay renay fa nataonao to Kapernaum dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary hoy koa izy: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondran-tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Eli, raha ny antony ny andro tao amin'ny 3 taona sy 9 bolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahina ho ainy amin'ny anankiray tamin'ireo Eli, fa ho an'ny Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany dia ho ainy amin'izay vehivavy mpitondran-tena. Ary maro miboaka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory azy fa namana Sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-tanàna ary nitondra azy ao ny an-tampon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hanzerany amin'ny antsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Mitoy ny tantaran'i Jesosy efa noresantsika teto maly. Ampatsivina kely fotsiny raha voamantsika maly hoe Jesosy rehefa niditra tao amin'ny sinagoga ny Jiosy, zavatra efa fanaony izany, dia nandray andraikitra izy ka namaky teny ary ny teny amin'ny Isaia mpaminany no nasaina ny vakiana. Dia efa niarantsika nandre tsara ny hoe Jesosy, ny zavatra momba ny Jesosy mihitsy no ny vakiana tao ny amin'ny iraka nampanaovin'Andriamanitra azy, manambara ny maha izy azy Jesosy zany amin'izany teny izany, ary ny teny namaranany azy rehefa nipetraka izy dia le hoe androany no efa tanteraka eto aminareo izany soratra izany.
Zay ny farana ny andin-tsoratra masina ny tantarany vakintsika omaly. Fa mbola mitoy zany ankehitriny dia zao ny voalaza soratra masina hoe ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny teny fahasoavana naoky ny vavany ka hoy izy tsy zanaky Josefa va ity. Ao anatin'io andin-tsoratra masina ray andiny faharoa dia misy zavatra telo ho azo singanina. Voalohany indrindra dia hoe izy rehetra nankalaza azy. Efa hitantsika omaly zany hoe variana ny olona nijery an' Jesosy tena hoe miavaka amin'ny olombelona rehetra Jesosy, tsy tahaka ny mahazatra Jesosy ny fahitana azy. Variana izy omaly dia teto izy zany amin'ny faharoa hitantsika androany dia hoe tsy vita nijanona tamin'ilay fahavarianana fotsiny fa tena nankalaza azy. Nankalaza misaotra midera manome voninahitra, zany no azo ilazana ny zavatra nataon'ny olona ny Jesosy. Raha vao manomboka ny faharoa vakitsika androany zao, nankalaza azy ny olona tahaka n'ireny olona malaza sy mahavita zavatra sarobidy be reny, zavatra tsara dia ankalaza zay. Dia inona fa tahaka izany mihitsy ny fihetsiky ny olona tamin'i Jesosy tamin'ity fotoana ity hoe nankalaza azy ny olona rehetra. Fa tsy vitan'izay fa mbola nytoy ihany hoe talanjona no ny teny fahasoavana nalaoky ny vavany. Ilay fitenin'i Jesosy mihitsy hoe teny fahasoavana, zany koa dia mbola ametrahantsika fanontaniana. Jesosy miteny dia miteny fahasoavana izy dia mahatalanjona ny olona izany. Dia isika omaly nametraka an'izany hoe inona zavatra tokony alay tahaka amin'i Jesosy Kristy. Ny olona izay manaraka an'i Jesosy Kristy dia tokony ho tahaka azy tahaka izany hoe olona manana ny lazany manokana eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Efa nresahantsika tsara sy be dia be izany omaly fa tena mbola mitoy androany. Ary miteny fahasoavana zany koa mbola anankiray ao amin'ny maha-izy an'i Jesosy hoe miteny teny fahasoavana. Dia mbola ampatsiahy ny tenin'ny apôstôly Paoly eny amin'ny Kolosiana any rehefa mampianatra Paoly hoe aoka ny teninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva. Ny apôstôly Paoly sika dia manahaka an'i Jesosy ary dia mampianatra ny olona ho amin'izany koa izy, satria zany ny fiainan'i Jesosy, zany ny tenin'i Jesosy, miteny feny fahasoavana, miteny tsara, zany teny mamy. Dia ametra-pamontaniana tsika manaona ny fiteniko, manaona ny fiteninao, manomboka ao amin'ny tokantrano zany, ao amin'ny ankohonana, manahoana ny fiteninao, mba teny mamy be, teny feny fahasoavana be, teny mahatonga fanasitranana ho an'ny olona be, araka ny teny Noabolana eny amin'ny Noabolana misy an'izany tianany hoe misy malefalefa teny tsitsaroana ka tonga toy ny fanindrony sabatra ozy fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa. Ka ny tenitsika ve toy ny sabatra sa teny fanasitranana? Manomboka ho atokantrano zany. Fa Jesosy Kristy no mamparany soratra masina eto dia manao teny fahasoavana mandrakariva zay mahaliana ny olona, mahatalanjona ny olona. Zay zavatra faharoresana io andiny io. Fa ny fahatelo dia mahavariana be. Gaga ry zareo ilay olona hoe tena manao teny fahasoavana be ilay Jesosy, kanefa iza moa Jesosy io izy? Hoy hoe angamo tsy ilay zanaky Josefa va ilay zalahy ity? Tsy zanaky Josefa va ity? Inona ny dikan'izany? Josefa zany ange olona tsy malaza, tsinitsinina teo fiarahamonina, olona tsotra. Olona tsotra tsy manana ny laza, no mpandrafitra ohatry ny olona mpandrafitra tsotra rehetra zany, tsy zany Josefa zany. Kanefa ity zanany ity toa tena miavaka be amin'ny olombelona rehetra. Zany ange ny dikan'izany fihetsika sy fomba fijery zany teo amin'ilay tantara. Josefa raha ity olona ity, kanefa manahoana izany fa tia miavaka be amin'ny olombelona rehetra. Zany ny fahatsapahan'ny olona ny Jesosy teo amin'ny fiarahamonina nisy azy. Zany Jesosy. Manahoana ianao? Zanak'olo tsotra ihany tsika, tsy zanak'olo malaza, tsy zanak'olo mpanan-karena, tsy zanak'olona le fitentsika manana ny maha-izy azy, fa olona tsotra, tsy malaza, tsy fantatriza. Ray aman-drenitsika, fa manahoana tsika eo anatrehan'ny fiarahamonina? Manahoana tsika eo anatrehan'ny manodidina antsika, eo anatrehan'ny mpiara-miasa izay rehetra mifanerasera amintsika? Mahatalanjona ny olona tahaka izany ve? Zany zavatra ambaran'ny soratra masina mikasika an'io Jesosy io. Dia mitoy ihany ny tenin' Jesosy
fa saingy zao fantatry de so ary am'Andriamanitra azy ny tenenana eto hoe fantatry koa anefa izy de so fa ianareo roa de iteny amiko izy mpanao fanafody sitrany ny tenanao inona ny dikan'izany hoe ianao manasitrana manao asa be deabe nefa ny zavatra tenanao raha tsy vitanao ary de nitranga mihitsy maro de ataontsika dinga andavabe ny tantara hoe efa teo ambony hazo fijaliana inge de so de zany nataon'ny olona ary zany koa nataon'le jiola anankiray nanomboana taminy teo amin'ny hazo fijaliana hoe ianao nanasitrana olona maro maninona tsy sitranao ny tenanao ianao navita fahagagana be dia be fa maninona ianao tsy manao fahagagana midina eo ambony hazo fijaliana zany nataon'ny olona ary zany efa fantatry Jesosy vao manomboka ny asany Jesosy de efa fantany zany zavatra miandry azy zany no ataon'ny olona amiko izy fa saingy izao eo Jesosy manomboka mampianatra ihany koa am'le mampahafantatra ny olona hoe ny famonjena ity ange ka tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'ny olombelona rehetra de nandray fanoarana izy tamin'ny Elisa de mikasiky ny Eli no teneny voalohany hoe tamin'ny andron'ny Eli ange re olona ka be deabe ny mpitondran-tena teo amin'ny Israely fa Eli tsy nandeha tany amin'ireo tsy nirahana tany amin'ireo fa ho any amin'ny mpitondran-tena anankiray any Zarefata ny Sidona zany hoe tsy jiosy zany de tany Eli ozy nirahan'Andriamanitra zany hoe mpitondran-tena ihany fa tsy jiosy tsy zanak'Israely fa mpitondran-tena jentilisa tany nirahan'Andriamanitra Eli de toy izany amin'ny tantaran'ny Elisa ihany koa ary Elisa koa Jesosy de teo amin'ny tanin'ny Isan be deabe ny boka teo amin'ny tantaran'ny aina niaraka ny aina tamin'ny Elisa fa tsy nirahana ho amin'ireo i Elisa fa ho any amin'ny anankiray any Siriana namana zay jentilisa tany nandiranan'ny Elisa eo anatrehany jiosy zany zavatra zany tena fara zay mana fotoana mihitsy ahoana moa zany resaka ao zany be deabe ny olona ny mpitondran-tena teo amin'ny Israely be deabe ny boka teo amin'ny Israely lazainao fa Elisa tsy nirahana teo nefa ny famonjena ozy ny jiosy de avy amin'ny jiosy tandremo zany tezitra ny olona zany ny valo amby roapolo tezitra loatra tsy vitan'ny tezitra koa fa tezitra loatra zay rehetra nandrea zany teny Jesosy zany manahirana zany kanefa de zay ny fahamarinana ny famonjena de ho an'ny olona rehetra nanomboka teo amin'ny jiosy avy amin'ny jiosy ny famonjena fa saingy aparitaka eran'izao tontolo zao ary zany nandrahan'ny apôstôly Paoly fa Jesosy Kristy ny manambara azy voalohany indrindra eto amin'izany fomba fiteniny azy zany tena nahatezitra ny jiosy mafy mihitsy zany de nandroaka azy de ary de saika hoe hovonoany mihitsy nentina teny atapoka avao natao alatsaka anyty ho faty any zany nataon'ny jiosy fa Jesosy manambara ny fahamarinana na mety haningotra ny aina azy zay mahaizy azy an' Jesosy ary zany de mbola tokony alaitsika tahaka hoe raha sendrany marina manohintohina ny hafa ve hosahiko nanambaran'izany Jesosy nanambara ny marina natezitra ny olona zany tsy maintsy nambara ary fantatry ny olona ihany zany rehefa mandeha ny fiainana de inona ny zavatra nitranga noroahan'ny olona izy zay ny avolazatsika hoe saika hoentin'ny olona tantapoka avaonao azereny fa mandreraka be ny miainao zany teniny zany fa saingy Andriamanitra azy indray no mitranga ny famaranany azy andiny fahatelopolo hoe izy namaky teo afovoany eritrea isainy an-tsainy zany hoe olona maro be zany nefa Jesosy namaky vaky teo nga moramora zany rehefa tena jerena fiainana andavanandro fa zay le Andriamanitra azy namaky vaky teo izy fahagagana nataon'i Jesosy zany de lasa izy nandeha kitan'ny olona zay nandehanany teo zay le Jesosy ambarany ty andile andalatsoratra masina ny vaky itsika ity Jesosy Kristy amaizy azy maha-olombelona azy sy Andriamanitra azy raha fitiantsika veritsika indray ny tantara de hoe Jesosy Kristy teny pahasoavana mandrakarivo Jesosy Kristy le olon-tsotra zanak'olon-tsotra tsy zanak'olona malaza tsy zanak'olona manany maizy azy fa tena nanana ny maizy azy amin'ny fiteny nanana fahefana ary nahagaga nahatalanjona ny olona zany Jesosy Kristy zany rehefa miteny sy mampianatra fa Jesosy Kristy koa sahy nanambarany marina na de mety haningotra ny aina azy zany zavatra iriny zany
ho an'ny kristianina rehetra ankehitriny ary tsy ny kristianina tompona andraikitra indrindra kristianina tompona andraikitra fa sahina manambara ny fahamarinana. Jesosy Kristy na ny aina tamin'izany Jesosy Kristy zany ny tarigetra-piaina tsy nanahirana azy zany na dia nahatezitra ny olona azy fa zany Jesosy Kristy inotsika zany Jesosy Kristy arahantsika zany Jesosy Kristy tiantsika ho taafina fa manahoana ny fampiarantsika zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Jesosy Kristy zany ary Jesosy Kristy zay tsy nanana fanahina mihitsy na dia eo aza ny fandrahonana sy hoe hitondrana azy ho vonoina fa dia nanava tsara teo anivo ny vahoaka maro be Jesosy satria nahoana? Satria ny fanahy masina nitarika azy efa hitantsika maro zany. Narova ny fanahy masina Jesosy namakivaky teo amin'ny olona maro be ny fanetiety tsy tsitran'ny olona zay nandehanany teo. Zany angeny Jesosy Kristy inoko sy inonao io. Zany angeny Jesosy Kristy zay Andriamanitra itokiko sy itokinao io. Fa manahoana zay foana ny fanontaniana hoe manahoana ny tena fahafantarantsika an'izany Jesosy Kristy zany. Santiona ny farazay kely angezany ambary zany. Santiona nampahantsoratra masina amin'ny tantara momban Jesosy. Zavatra vitsy kely ihany zany rehefa tena dinihana. Fa milaza zavatra fara zay goavana sy tena manana ny maizy azy rehefa iainana andavanandro. Dia zany foana koa moa ny firariana hoe mba hahafahantsika tena miaina tahaka an' Jesosy zany. Zavatra mitranga moa ny fiainana amin'ny ankapobeny dia hoe ny olona manana ny maizy azy, ny zanaky ny olona manana ny maizy azy eo fiarahamonina, ny manan-karena sy manan-katao, le misongadiny reny ihany no hitan'ny olona, reny no mahavita zavatra. Fa tsy zany, tsy voatery izany ny amparan'ny soratra masina ary tsy voatery izany ny kristianina. Zany ny fanirian'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa omban'Andriamanitra ny olona dia mahavita zavatra tsara, mahavita zava-mahagaga ary mahatalanjona ny olona. Raha isika amin'ny fomba fiainantsika andavanandro fotsiny hoe miasa ianao, samy miasa ao anaty birao zao daholo ihany mitovitovy daholo ny asa atao. Fa ny kristianina dia tokony hisongadina mihitsy amin'ny fomba fiasana, na fomba fiteny, na fomba fanaony jetra rehetra. Ary tokony hahatalanjona ny olona hoe ianao hafa mihitsy. Tokony hibanjina anao ny olona izy hafa mihitsy. Tokony nahasatrika ny masony olona ianao hafa mihitsy. Vao manao zavatra ianao, vao mijoro ianao, vao miteny ianao hafa mihitsy. Tsy tahaka ny olona rehetra, na dia samy ray brozoany, na dia samy ray toeram-piasany ihany aza. Zany ny kristianina tian'Andriamanitra hijoro eo amin'ny fiarahamonina misy antsika ary na ny eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy ary. Zany ny tian'Andriamanitra ho hita hoe tahaka ny Jesosy Kristy mahaliana ny olona, mahasarika ny olona, mahagaga ny olona, mahalobava ny olona hafa mihitsy iny. Fa zanak'iny fa izy iny olona iny hafa mihitsy ny maha-izy azy an'iny olona iny. Zany angeny tian'Andriamanitra iainantsika ny fiainana andavanandro. Fiainana ny fiarahana amin'Andriamanitra, fiainana ny fiarahana amin'ny Jesosy. Tsy zavatra ianarana fotsiny eo anaty Baiboly. Tsika efa mamaky tantara fotsiny aloha zao. Fa tsy mijanona tantara io faraka ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 5:12. Andiny fahaefatra hoe izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika. Izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika. Ka raha nosoratana ny tantaran'i Jesosy, fianarana ho antsika izany ary izay fiainan'i Jesosy izay ny fianarana tonga lafatra indrindra ho antsika kristianina. Izay ny fianarana tonga lafatra indrindra. Ka raha nampatsiahy an'izany ny soratra masina vakintsika amin'ny teny malagasy azontsika tsara zany. Ny andrasana amintsika sisa dia ny mampiatra azy eo amin'ny fiainana andavanandro. Mila olona marobe, mila malagasy marobe tahaka izany Andriamanitra eto Madagasikara. Vonina amin'izany ve ianao? Vonina amin'izany ve? Zany no ilaina ampandroso ary indrindra anasitranan'Andriamanitra amin'ity tanitsika ity. Faniriantsika rehetrarehetra zany tsy tokony hijanona faniriana fotsiny fa miasa. Zany no asan'Andriamanitra dia nanaovantsika hakatsika tahaka an'i Jesosy tahaka izany. Faniriana dia mba ho tanterakitsika izany. Faniriana dia mba tena ho latsaka lalina ao anatin'ny fosy fanahintsika ny faniriana
tanteraka tahaka izany Jesosy Kristy izany, iaina tahaka ny ainan'i Jesosy, dia mba ho tanteraka eto amintsika izany fiainan'i Jesosy izany noho ny amiko sy noho ny aminao dia hanaraka an'izany fiainana izany. Dia omentsika an'Andriamanitra ny voninahitra satria azy izany ao amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Vavaka isika mankasitraka anao hatrany izay Andriamanitra satria mbola nytoizanao indray ny maha izy azy ny Jesosy Kristy nampahafantarinao anay indray ilay Jesosy Kristy izay miteny fahasoavana mahasalama sy mahatsara ny olona ary tena mahavariana ny olona. Izany Jesosy Kristy nasehonao anay indray androany. Fa Jesosy Kristy koa ilay mijoro amin'ny fahamarinana tsy mety resin'ny tahotra sy ny ororo amin'izay mety ho fandrahonana sy fahafatesana azy. Izany koa ny Jesosy Kristy nambaranao taminay androany. Jesosy Kristy ilay tena Andriamanitra manana maha izy azy. Izany Jesosy Kristy nasehonao anay androany. Tianay ho alaina tahaka, tianay iainana, tianay ho arahana amin'ny hatseprian'ny fiainanay. Fa ny fanahinao masina ihany no afaka manatanteraka izany ety anatinay ka dia misaotra izay mankasitraka indrindra ny amin'ny hitarianao anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Voninahitra anao ray Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy ny saorany anao sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tondrany manantsika androany Rakotomahenina Nary. Mana isan'andro fandinihana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambanany Mmpiara mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambanany Mmpiara mamaky ny Baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.